Salama tompoko. Aloha hevitra anankiroa izay mifandraika amin'izao fivadibadian'ny toetrandro izao no entinay ato anatin'ny fandaharana androany fotoana fihetsehan'ny aretim-bavony izao amin'ny ankapobeny ho an'ireo olona izay ratsiratsy vavony mba ahafahantsika mifehy an'izay aretim-bavony izay hoentina ato anatin'ny fandaharana ireo antony tena mahatonga ny aretim-bavony io ny endrika mety hisehoany ihany koa mba ahafahantsika misoroka sy mitondra ny fitsaboana mifanaraka amin'izay moa izany. Ny tapany faharoa kosa iresantsika mahakasika ny aretin-dohalika. Misy antony efatra amin'ny ankapobeny ireo tena fototra mamparary ny lohaliky ny olona. Eo ilay antsoina hoe godrona ny goutte, ny rhumatisme, ny tendinite ary ny arthrose ireo no velabelarina amin'ny tapany faharoa ny fandaharana. Avy hatrany ary aloha idirantsika ilay hevitra voalohany izay resahana ny mahakasika ny aretim-bavony izay. Vao miditra ny vava ny sakafo dia efa miasa ny rora sy ny fitsakoan'ny nify izay manampy amin'ny fandevonan-kanina. Misy ny rora izay hitana ny enzyme antsoina hoe amylase izay mitambatra amin'ny sakafo io dia mamadika ny sakafo lasa tena misy akora tena ilain'ny vatana izy rehefa avy eo. Izay mahatonga an'le hoe ren'le olona izay atao gavage reny rehefa le hoe tsy mahatsiaro tena izy na tsy maintsy ampidirana sakafo amin'ny alalan'le tuba kely atsofoka any amin'ny orona makany amin'ny vavony iny dia tsy mitovy mihitsy ny sakafo izay alefa amin'iny sy ny sakafo izay voatsakotsako ao anatin'ny ativava io izany fa tsara kokoa ny fandevonan-kanina rehefa miainga ao amin'ny vava. Midina any amin'ny lalan-kanina ary miditra ao amin'ny vavony ireo poti-kanina avy notsakoana avy eo. Ao anatin'ny vavony ao dia efa misy sela manokana mihitsy izay miandraikitra indray ny fandevonan-kanina. Ao no ahitantsika an'izany hoe asidra. Ny asidra izany misy sakafo izay ho an'ny olona raha tsy misy an'io asidra mihitsy dia tsy ho levina na hivadika zavatra ilain'ny vatana ilay sakafo izay ho antsika izany. Zay izany ny asan'io asidra io. Fa misy koa tsiranoka anankiray izay antsoina hoe mucus izay mitovy tsisy valaka amin'ireny ronono ireny. Na koa misy olona mihinana hoe fanafody izao izay atao hoe antiacide izay miaro ny atin'ny vavony amin'ny asan'ny asidra izany. Dia mitovitovy amin'ireny izy fotsifotsy mandranoka izany dia io izany dia miforona voajanahary io ao anatin'ny vavony dia miaro ny vavony amin'ny mety hoe fiakaran'ny asidra tampoka any amin'ny atin'ny vavony ihany izany. Rehefa misy ny fikorontanana eo amin'ny fomba fiforonana na amin'ny fomba fiasan'ireo tsiranko ireo no teraka ny aretim-bavony. Lasa misy fera miforona ao anatin'ny vavony ao. Io le antsoina hoe ulcère. Izany hoe tena fery mihitsy izy io ary mety misy nananana mihitsy aza indraindray dia iny mahatonga an'le olona mitaraina hoe marary. Fa misy karazana bakteria anankiray koa izay tafiditra ao anatin'ny vavony ao mety manampitrotraka ny fisian'io fery io izany mahatonga azy lasa misy nananana. Izay le hoe surinfecté izany. Dia tsy inona izany fa le hoe Helicobacter pylori. Io dia bakteria ratsy izy io. Azo avy amin'ny sakafo izay maloto ho antsika. Misy fitenenan'ny dokotera hoe transmission orofécale. Oro izany zavatra miditra amin'ny vava. Ny hoe fécale dia tsy inona akory fa avy amin'ny hoe diky. Dia azo adika izany hoe misy ampahana diky izany izay tafiditra any amin'ny vavan'le olona dia voately le izy. Iny le misy an'le hoe Helicobacter pylori ohatra. Ny ahafantarana anazy dia hoe lasa misy fofombava le olona nefany sady tsy misy lavaka ny nifiny, tsy misy areti-tenda, tsy misy sinusite, tsy marary aty. Ohatra fotsiny izany tsisy ferifery ao anatin'ny vava ao fa dia lasa misy fofombava izy rehefa avy eo. Isan'ny antony voalohany miteraka ny aretim-bavony ny fikorontanan'ny ora fisakafoana izay manakorotana ny fomba fiasan'ireo tsiranoka ao amin'ny vavony ireo. Ren'le fikorontanan-tsaina ihany koa misy sakafo koa izay manaitaitra ny ao amin'ny vavony ao mamorona asidra izany dia mampiakatra koa ny tahan'ny asidra ao anatin'ny vavon'le olona ao izany. Dia reny izany no tsy maintsy jerena daholo anontaniana ny olona izay manantona ny tombom-pitsaboana
mba ahafana miteny aminy hoe tandremana tsara ny sakafo. Misy koa ny fiaraha-miasan'ny reo le sela mivavony reo a sy ny tontolo mivavony sy ny microbiote. Tsara fantatra zany ny microbiote dia miaro ny vatana mihitsy amin'ny fanafian'ny microbe ratsy. Ohatra zany zao raha misy microbe le hoe Helicobacter pylori mahatonga ny aretim-bavony io tafiditra any amin'ny tsinay any ary mety ho tafiditra any mihitsy io, dia ny microbiote no le bakteria tsara ao anatin'ny tsinay no manafika azy ireo mamono azy ireo, zany hoe misy ady eo zany. De rehefa be no vitsy, raha ohatra hoe be loatra le tafiditra de resy le microbe tsara, de iny le sady mikorotana ny vavony no mikorotana ihany koa ny tsinay, de mahatonga an'le rivotra. Lasa ohatra misy mamorona rivotra foana le olona mandrezatra izy de afakafaka kely le marary ary lasa mitombo ny habean'le kibon'le olona zany amin'izay fotoana zay le hoe flatulence. Dia mikorotana ihany koa avy eo ny fandevonankanina an'le olona, mety lasa tara be vao isaky ny 3 andro izy vao mandeha WC ohatra, de miakatra ny stressin'le olona vao maika manapitrotraka an'le vavoniny io. Ary le fikorotanan'ny microbiote koa mamorona rivotra de mampijaly an'le olona be mihitsy zany. Ary le selan'ny hery fiarovana koa rehefa mikorotana de midina ny hery fiarovana de mirongatra le bakteria ratsy Helicobacter pylori, de zava-doza de reto voka-dratsy mety aterany reto zany. Ankoatra ny fanahitana mafy sy lava reny, mandeha rà ny vavony na hita aty ambony zany na mivoaka manaraka ny diky. Na le olona zany mandora izy, zany mangaroaro izy aloha zany ohatran'ny hoe misalebolebo, tsy te hihinan-kanina de lasa fenofeno, de vitsy de marary koa le izy, de mandoa izy. Rehefa avy eo de mety misy rà mivoaka amin'izay fotoan'izay zany. Tsy mitovy amin'le rà mirewaka io samy hafa zany, fa ty tsisy rewaka mihitsy na rora fa tena avy eo amin'ny vavony le izy no mivoaka zany. Fa na misy koa nefany mety hoe milatsaka any ambany eny amin'ny tsinay any le rà, rehefa mandeha rà le izy de mahatonga le maintimainty, iny indray le antsoina hoe méléna zany. Io hoe dokotera lasa ohatran'ny maintimainty ohatran'ny goudron mihitsy nge ny dikiko na hoe lasa marron lasa ohatran'ny volon-tsokola le izy tsy normal izay. Fa misy koa le hoe mety andavaka mihitsy le fery, zay le atao hoe perforation gastrique. Ireny le hoe mivoaka daholo le sakafo le ranoranondrano rehetrarehetra ao anaty vavony de mivoaka ao anatin'ny kibo le izy de mahatonga le hoe péritonite. Rehefa tsapaina le olona amin'izay sady marary io fa tsy zavatra kelikely de ohatran'ireny le hazo, ohatran'ireny le latabatra reny mihitsy ny amafin'ny kibo amin'izay fotoan'izay. Tsy maintsy entina aingana any amin'ny tompom-pitsabolana amin'izay de mandalo fandidiana rehefa avy eo. Matetika ny olona koa zay mifoka sigara na misotro toaka de matetika tratran'io lavaka io raha ohatra ka hoe tsy mbola misy sakafo akory anatin'ny kibony nefa izy mifoka sigara de avy eo. Noho zany ny olona zay hotsaboana kasika an'ity aretim-bavony ity de tsy maintsy miala amin'ireo pozina zay ampidiriny amin'ny vatanareo, de inona zany sigara sy ny toaka, ny paraky, ny rongony sy ny sisa. Isan'ny voka-dratsy lehibe ihany koa ny mahakasika ny fikorotanan'ilay ozatra ao amin'ny faran'ny vavony na ny duodénum. Fikorotanan'ilay karazana ozatra boribory zay mahatonga ny faran'ny vavony mifandray amin'ilay tsinay kely, misy le atao duodénum zany, mba ahafahana izy io misokatra mikatona satria rehefa feno ny vavony zany ka vonona tsara andefa ireo sakafo zay levona ao amin'ireo andeha makany amin'ny tsinay be vao misokatra io karazana ozatra kely antsoina hoe sphincter io zany. Fa rehefa hoe misy fery eo amin'io faritra io zany zay le hoe duodénum, indraindray misy manao mantsy hoe ulcère gastro-duodénal. Dikan'izay sady voakasika zany le fantsona kely zay mampitohy ny vavony amin'ny tsinay kely
misy ferika io hoany de rehefa maratra izy io a de mikorotana amin'ny fiasan'io zavatra io de lasa manakorotana zay a ny fandanan'le sakafo makany amin'ny tsinay nandray mety miverina ndray koa le sakafo aty amin'ny tsinay miverina makao a anaty vavony eo zany a amin'izay fotoana zay de reny ny sarotra tsaboana mila fandidiana mihitsy a fa mety tafaverina amin'ny laoniny izy reny. Araka izany saika mitovitovy avokoa ny soritra aretina amin'ireo aretim-bavony ny tanysaina ireo amin'ny ankapobeny. Manomboka marary eo amin'ny ambavafo de mandrizandrizitra lava le olotra misy rivotra foana tsy mety tapitra ndraindray mety marary mamaly any amin'ny lamosina mihitsy le izy na koa manelingely izy tsy tena marary be fa manelingely zany a tsy mahazo aina mihitsy le olona ary kamokamo sakafo izy tsy mandeha tsara ny fandevona-kanina de manomboka mihena tsy kelikely miamaizany no tiako resahana ary rehefa mihinana rano izy de ohatran'ny hoe azoazo kely izy de rehefa aveo indray de miverina indray le marary de ohatr'izay foana ny fiainan'le olona zany ary matetika rehefa nonanona lavilavitra ny sakafo iny vao tena manaikitra le izy satria miakatra ny tany asidra amin'izay fotoana izay. Isan'ny fisorohana voalohany sy lehibe indrindra ny fanajana ny ora fisakafoana, ny fahadiovan'ny sakafo hohanina sy ny fitaovam-pisakafoana rehetra ary ny fizarana amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Mila ialana ihany koa ireo sakafo be akora simika. Matetika ny mahafaty ny olona zay mitratra ny aretim-bavony de le izy misy lavaka iny le mandavaka zany olona mpifoka sikaradoly matetika ny tratran'io amin'ny ankapobeny na mpisotro toaka zany ka tandremana tsara zany ny fampihoe tsy tokony apiditra zavatra misy toksika atsika nampozina ao anatin'ny vatatsika ao zany. Ilaina ihany koa manaja ny torimaso fa tsy fanajantsika an'izany de mety hiteraka ihany koa fiakaran'ny asidra tandremana ireo sakafo isan-karazany koa zay mety mampiakatra ny tanin'ny asidra ohatra hoe reny tongolo oignon zany zay manta tsy atao betsaka loatra reny manetaitra ny sakay tsy de tsara ihany koa aleo hijanona mihitsy ary reny le ohatra hoe sakasaka malao reny amin'ny anao mbola marary reny de aleo hijanona fa rehefa tsabony ianao ka sitrana de afaka mihinana an'ireny indray rehefa aveo. Tokony ary tena mila fitsaboana ny aretim-bavony saika afaka mandray an-tanana izany avokoa ny tombom-pahasalamana rehetra. Mariana fa mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana ny aretim-bavony rehefa tsy misy ny fandraisana tanana zay ataonao manoloana an'izany ary tsindriana ihany koa atao anatin'ny fandaharana fa tsy mitovy ilay hoe mihinana fanafody mampitony ny fanaitainana zany hoe raha manaitaina ny vavonao de misy ireo fanafody zay atao ampilamindamina ny fanaitainana iny fa tsy manasitrana iny akory tsy mitovy amin'le hoe mitsabo mandray tanana mihitsy zany samy hafa ireo ka rehefa misy an'izay hoe marary zay de aleo raisina ny tanana aleo fongorina tena hoe tsaboana ho sitrana tanteraka amin'izay koa tsy miverimberina intsony fa tsy hoe kalmena hoy isika mihinana calmant fotsiny zany de tsy heno ny fanaitainana de nefa le aretina mihotrika eo ihany me mandavaka me ratsy mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana zay raha mitohy maharitraritra. Ny lohahevitra faharoa resantsika mahakasika ny aretin-dohalika Mariana fa tsy ireo olona efa lehibe na ny antitra ihany akory no tratran'izany aretin-dohalika izany mety ho tratra ihany koa ny tanora mety ho tratra ihany koa na ny ankizy ary arakaraka ny antony io arahantsika ny fanazavana. Fararian'ny lohalika vokatry ny godro, ny rhumatisme, ny tendinite ary ny arthrose no horesahana manokana eto. Toy izao no fisehony raha vokatry ny godro na ny goutte ilay farariany. Tena misy mamay de misy somary menamena zay izy de tena mamay rehefa tsapainao de tena marary farak'izay marary izy ary na drap na tananao iny mikasika de zakan'le olona efa tena marary be zany lohalika io de afaka eritreretanao hoe goutte le olona ary manaitra anazy amin'ny alina tsy afaha mandeha mihitsy de andrandray mety efa misy tantara kely efa nisy narary tany nakibe tongo tany na tamin'ny ilany na tamin'ny ilany de efa afaka mieritreritra anao mety ho goutte mahazo an'ity olona ity de amin'izay fotoana zay dia mampanao analyse ianao ny acide urique zany jerevana amin'izay de miakatra ny acide urique de confirmer na voapro fa tena goutte mahazo le olona
dia manahakaka azy indray mety ho rhumatisme articulaire aigu zany hoe farariana avy amin'ny microbe atao hoe streptocoque io microbe io dia avy amin'ny fararian'ny nify na fararian'ny tenda tamin'ny fotoana taloha na mety tamin'ny fahazazana na taloha be na voaingana olona parary nisy parary tenda no voan'izy io dia raha ny lohaliny ary marary zany dia antaninao zay anao hoe marary tenda matetika misy simba daholo hoe nifinao dia efa mieritreritra anao hoe mety rhumatisme articulaire aigu ty dia manontany ihany koa ianao hoe eo foana avy eo marary dia teneny hoe marary ny ilany dia avy eo tsy nanina dia narary indray ny ilany dia marary ny kitsokeliny dia marary aty amin'ny akihoany dia marary teteziny le articulation dia efa fantatro hoe mety rhumatisme articulaire aigu zany hoe marary ny ray dia sitrana dia marary sitrana dia mivadibadika aminazy eo dia ao an-tsaina rhumatisme articulaire aigu miampy le fantaninana totsika teo dia manao analyse koa tsika misy le atao hoe aslo zay dia efa miakatra ny 200 ny aslo dia afaka mietreritra hoe rhumatisme articulaire aigu tsika zany hoe alaina raha le olona dia atao analyse manahakak'izay indray ny arthrose ndray matetika dia olona efa raha atsika malagasy dia olona efa lehibe zany efa mahazoazo taona no voan'io arthrose na genou io matetika any amin'ny 20 taona mihitsy na 17 taona farafakely ny anohaniny gasy vao tratran'ny arthrose na lohalika io fa ny gasy tsy dia tratran'izy io loatra fa ny arthrose na hanche mora tratrany gasy zany hoe ny andilana fa ny lohalika zany dia tsy dia mora tratran'io ny gasy dia voan'ny taona fotsiny zany raha vola tena efa lehibe izy dia ny arthrose ny eritreretina hoe mety ho arthrose ty olo ty dia afaka mampanao radio amin'izay dia le arthrose zany raha resantsika ny arthrose dia atao hoe fahasimban'ny cartilage io arthrose io zany hoe cartilage dia taola karepoka ny anarany amin'ny teny gasy le karepoany iny zany karepo fotsifotsy iny dia rehefa iny ny simba dia zay ny atao hoe arthrose dia ny arthrose na genou zany dia simba ny cartilage iny dia lasa miraikitra le taolana lasa mifanakaiky kely le taolana zany dia miraikitra dia lasa tsy afaka miforotra tsy afaka mitsotra misy fietsika tsy afaka taona zany eo dia testenao fotsiny aloha dia efa azoazonao an-tsaina hoe arthrose ty dia mba ahafahanao tena manamarina an'izay dia manao radio an'izay amin'io io nanaovana radio tonga dia hitanao hoe mifanakaiky kely mihitsy le taolana dia confirme hoe arthrose na genou le izy dia fara mety hitsanga moa zany ny antony dia ny tendinite indray dia ny nofo zany mipetaka amin'ny taolana dia misy ozatra mafimafy fa nofo mipetaka amin'ny taolana dia iny natao hoe tendon dia iny tendon iny rehefa marary dia zay natao hoe tendinite dia le taolana mifanakaiky eo zany misy tendon daholo mapetapetaka anazy ao dia rehefa mienjana iny dia zay natao hoe tendinite dia io farariny tendinite koa tsy hita io na amin'ny radio tsy hita io amin'ny analyse tsy hita io amin'ny scanner tsy hita n'aiza n'aiza io fa ny tanana amin'ny tsapa ihany mahalala hoe tendon ty marary dia eo zany miditra koa ny ostéopathe mitsapan'le lohalika marary dia hitany hoe ty tendon ty marary dia ny ostéopathe indray efa nianatra manokana momba an'iny daholo ny ostéopathe rehetrarehetra misy fihetsika atao zavatra ataon'ny ostéopathe dia libéré ny tendon iny dia sitrana le olona ary ny akabeazan'ny aretiny azony lohalika zany eto Madagasikara raha misy olona zato marary lohalika akoatran'ny goutte rhumatisme dia io tendon iny tena feno tena tendon daholo marary ny olona dia zay teneniko zay ny ostéopathe afaka manamboatra anazy dia tsy marary le tendon fa misy ihany koa nefa maninjona manisy anesthésie na manisy zavatra tsy mamparary mampasitra anazy ihany koa zany misy zavatra be dabe zany azo atao fa resaka ostéopathie atsika dia zay no resantsika dia mety ho tendon zay zany resaka tanana fotsiny mitsapa dia tanana mahafantatra hoe tendinite mahazo an'ity olona ty toy ireo aretina rehetra tonga any amin'ny fahasarotana izany rehefa tsy misy ny fandraisana an-tanana ataon'ny marary ny goute moa zany resantsika teo dia mety hiteraka le fisian'le hoe tophus zay filazana azy zany hoe lasa ohatra misy taolana miforona mihitsy ao anatin'le lohalika dia lasa simby lohalika lasa teny iraikitra tateko sady mideforme tanteraka dia lasa ho sarotra fitrapoana amin'izay fotoana izay dia le goute moa zany mety hiteraka fahasimban'ny rein anarinany mahatonga insuffisance rénale dia miparitaka amin'ny vatany dia lasa mivotovoto daholo ny fahatsaretrarehetra rahantsika malala zany dia lasa sahirana le olona na mandeha marary foana isaky mihinana sakafo dia lasa sahirana zany dia lasa feno zavatra hafa amin'ny vatany dia ohatra indray rhumatisme articulaire aigu le resantsika teo dia ho teteziny daholo ny articulation an'le olona tsatsa ny lohalika dia tsatsa ny lohalika ilana dia hiakatra aty amin'ny hanche izy aty amin'ny bassin zany
de leo bassin ny rhumatisme articulaire aigu tena potehany mihitsy ny taolan'ny bassin eo le lohan'le taolan'ny fe zany le fe zany apetaka amin'le andilana dia potehan'le rhumatisme mihitsy ny taolany iny dia na olona 3 taona ka tonga de lasa tratrany arthrose na hanche indray zany hoe lasa marary be indray aty amin'ny hanche-ny aty de nahafantarana hoe arthrose na hanche indray raha olona tanora zany de rehefa mandeha izy dia isaky mitotona le isaky mitehana le tongony misy andry de marary be ato amin'ny fotony ato vao mitehana de marary de lasa mandinga le olona à 30 ans izy de efa mandinga na 35 ans de efa manomboka mailmail fo potehan'le streptocoque zay na le rhumatisme le bassin an'le olona de ho potehany de mivadika arthrose na bassin indray le izy de lasa ho lava azy fony tonga de efa rany de miraikitra de simba tanteraka zany na bikan'le olona na ny lasa mikitsinga zany le olona potehan'le streptocoque ny bassin fa io zany lohalika resantsika fa mety beta be ny ipetrahan'le rhumatisme fa lohalika aloha zany ny andohany de mety tongatra aty amin'ny hanche de tonga atsana amin'ny fo de mety hiteraka fahafatesana mihitsy vokatry zavatra zay raha ohatra an'izay ka arthrose le resantsika teo de miraikitra lohalika an'io le arthrose na lohalika zany tena maty le cartilage zany hoe lasa maimenamaimenana be le cartilage de tena miraikitra mihitsy le taolan'le lohalika io de tsy azo etsehana io ingainao etsehanao tsy mihetrika tsoa mihitsy io de lasa misesode le izy de sarotra be fitsaboana am'izay fa miditra resaka protège indray am'izay zany hoe soloana protège mihitsy le lohalika zany de zay vao afaka mihetsika andray le lohalika dia lasa sarotrarotra de raha tendinite indray moa zany dia problème ny tendinite tsy de hitan'ny olona loatra manasitra anazy de atao daholo zao rehetra zao de sitrana kely averina sitrana kely averina de matona le olona marary foana ny lohalikany nefa resaka le tendon fotsiny mienjana de any ny problème an'le olona lasa verihevitra mihitsy izy tsy hitantsony zay atao daholo rehetra tsy mety sitrana le lohalika nefa le tendon no mila travaillena kely fotsiny de sitrana le olona de io le teneniko hoe betabeto amintsika misy matonany vao tonga aty de tsy falany hevitra le olona zany fa ny tsy mety sitrana mihitsy na anti-inflammatoire na antalgique de sitrana de verina de zay foana fiainan'le olona de simba hatramin'ny vavoniny de zay mety fahasarotana mitranga zany raha ohatra hoe tsy voatsabo ny aretina lohalika reo manomboka mandeha mianatra ny ankizy de efa mety ho tratran'ny iray amin'ireo aretin-dohalika ireo mety hitera-doza ny andrakandrana amin'ny fitsaboana atao manoloana izany dokotera foana ihany fa tsy mihinan-kinana tambavy na manao massage na manao zavatra kitotoa isan-karazany fa loatra de dokotera satria le resantsika teo raha ohatra ka goty marary le olona de oriny le izy de vao maika amin'ny vonto io de vao maika marary na inana tambavy de mety ho simba indray ny ray any vokatsy le tambavy sotsona nefa mety tsy fantakoany hoe goty mahazo anazy raha ohatra rhumatisme articulaire aigu resantsika teo mety hanimba ny hanche-ny tanteraka iny tonga de miraikitra ny hanche-n'le olona mety atonga fararin'ny fo iny de mety hiteraka fahafatesana mihitsy ary zavatra ratsy daholo zany dia ny dokotera ny mahalala hoe zao ty na zao ty na arthrose ty de ny dokotera ny mahalala hoe zao nanaovana azy de aloha zany soroka foana zay mitsabo de ho an'ny arthrose manokana zany raha olona bola hoe somary tanoranora ny tratrany tanoranora zany raha arthrose hoe noho ny fahanterana zany amin'ny 60 ans ndray atao hoe tanora ho amin'ny fahanterana zany dia mila mailmail foa zany le am'le arthrose ho an'le olona lehibe ahena ny vatana raha ohatra efa vedy be le olona zany mba tsy hijaly le cartilage eo anelanelan'le taolana satria rehefa vavedy be le olona de tery le cartilage de lasa maty aveo de vadika arthrose le olona de resaka tendinite sy ny karazany moa zany rehefa mararary ny lohalika de manatonga dokotera de dokotera mahalala hoe tendinite ty na zao ty de mora kely mitsabo azy rehefa tonga amin'ny voalohany fa rehefa ty arina resantsika teo de somary efa sarotsarotra daholo ny fitsaboana raha vao ela loatra le olona tsy manatina dokotera ny fisorohana sy ny fitandremana ihany koa zava-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny ozatra sy ny taolana ny zavatra tsy de tena tiany lohalika moa zany raha ohatra hoe hitaiza lohalika de ny zavatra mitotototona ao anatiny zany ny baskety ny volley indrinan'inany de ny dimbaza koa zany tsy de tsara de le mitsambikimbikina reny manimba lohalika do satria traumatisé foana le voapotsitra foana zany le cartilage de mivadika arthrose alobe io zavatra io
dia ny sakafo zany mila atao tsara foana sakafo koa zany manimba lohalika ny olona tsara sakafo zany dia marary lohalika dia mila tezaina ny vatana mba misy fotoana mba tsy dia mihinan-kena be loatra tsy dia mihinana saosy be loatra fa mihinan-kinana zay zavatra manala ireny zavatsika ao anatin'ny vatana zany hoe mihinan-kinana ohatra hoe ranon'angivy mihinana ro tsy atao saosy be foana ny sakafo dia sakafo tena misy andraikitra lehibe amin'ny resaka lohalika zany dia fanadrana-tena dia efa vaventy koa zany tena dia aloha manena-tena io zany tena mandeha foana na aiza na aiza io fahaventesana io ho an'izy olona vaventy dia hainao foana ny vatana aloha atonontonony ihany fa miteraka entina vita be io efa miditra any amin'ny 50 ans makany ianao dia manomboka sahirana fa raha mbola latsaka izay ianao mbola milamina dia aloha misokatra izay mitsabo dia hainao ny vatana tsy ny lohalika ihany fa ny toerana rehetra misy ny toy ny taolana dia mety sehoan'ireo aretin'ny godro rhumatisme tendinite ary arthrose ireo hatreto ny fotoana ahafahantsika miaraka io ny laharana ahafahanareo mandefa ny fangatahana tsy aminay ahafahanareo ihany koa mametraka ny fantainana fanerasera amin'ireo dokotera izay nitondra fanazavana tato anaty fandaharana tsy ny androany ihany fa ny hatramin'izay azonareo atao tsara izany amin'ny herintoy izao indray fotoana antsika manaraka mametraka veloma mandram-piona samy tsara ary toko